Amaranantsika ny vaovao kosa efa maro amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny no tsy manam-pikasana ny anao famorana ny zanany no ny antony maro samihafa. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny fiainan'ny lehilahy nefa izay tsy fanaovana famorana izay. Raha ny fanazavana izay nentin'ny mpandalina ny fomba amam-panao malagasy. Tato avao entin'ny rotsirakotindray ny amin'ny sariny Tsirakoto Arsan. Raha zoina amin'ny fomba amam-panao malagasy teo aloha dia tsy mifanaraka velively amin'izany fomba izany intsony ny fomba amam-panao ankehitriny, indrindra fa ny eo amin'ny fanantanterahana ny famoran-jaza. Misy karazana dingana izay fanaon'ny Ntaolo ary natao mba hitondra asina lehibe ho an'ny zazalahy izay foraina ka tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny sy ny fianakavian'ilay zaza izay ho foraina. Isan'izany indrindra ohatra ny fijerevan'andro. Famoran-jaza fiasana dia taloha tamin'ny didipoitra tsy maintsy mijery andro. Zany hoe tsy ataotao foana zany reny fa miankina amin'ny andron'ilay zaza tsirairay izay atao mandritra ny herinandro. Mpanao didipoitra taloha dia ny rain-jaza ny filaza azy fa ankehitriny kosa dia ny dokotera ny matetika ny manao azy moa izay vao mahazo vahana. Kanefa raha manao hoe ny dokotera tokony manahaka ny fomba ihany satria tsy mitondra vokatsoa ho an'ny ankizy zany. Ohatra hoe ankizy atao didipoitra amin'ny andro mahavehivavy zao dia lasa ohatr'ireny hoe saram-bavy ireny izy. Jereva amin'izao fotoana izao azontsika porofony ireny hoe ahoana ireny saram-bavy ireny betsaka. Raha eo amin'ny fomba malagasy hatrany dia betsaka ny karazana fady izay tsy tokony atao mandritra ny fanatanterahana ny famoran-jaza ka isan'izany tsy tokony anatrehan'ny vehivavy izany famorana izany. Ankehitriny anefa dia toa tsy voahaja intsony izany fomba amam-panao izany. Misy heviny lehibe manokana mihitsy tsy maintsy anarahana an'ilay fomba malagasy satria izay mahatonga le volan-drazana hoe tonon'andro tsy mahalehilahy ka iny zany tsy azo atao foana iny na aiza fa misy fiantraikany foana izany eo amin'ny fiainan'ilay zaza. Raha ny fomba taloha hatrany dia mifono FDB maro karazana ny fanaovana famoran-jaza, isan'izany ny fandatsahana ny sitrapony rà izay atao ao an-tranon-drazana ho mariky ny fitiavana ny tanin-drazana. Eo ihany koa ny fanomezana isan-karazany izay manampirofo fa lehilahy tokoa ny zaza ary mahazaka ny fitantanana eo anivon'ny tokantranony. Ankehitriny anefa noho ny tahotr'ny ray aman-dreny sy ny tsy fahalalana dia betsaka amin'ireo fomba ny very ka miteraka korontana eo amin'ny fiainan'ny tovolahy, ohatra amin'izany ny tsy fahazakan'ny fiainan-tokantrano sy ny fahaverezan'ny hery ho tena lehilahy. Dia ny sariny ihany koa toko lasa toko avy no isarahantsika amin'ity takariva ity. Tsara ihany ny mamitana amintsika ny songadina tamin'ity takariva ity. Ny fanampanazavana izay nentiny teo anivon'ny tompona ndraikitra ao anivon'ny zandarmarim-pirenena mahakasika ny fifehezana ny zavatra mety hitranga ho amin'ny raha-pitso. Eo ihany koa ny tontolo politika samihafa dia isaorana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.